Fanatrehan'Andriamanitra dia feno fifaliana, feno fitsikina ohatranao zao. Hitako avy ety io mahafinaritra be. Amen. Alleluia. Andao tsika hitsangana rehefa afaka tsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra amin'ity fotoana ity raha sitraka. Sokafantsika amin'ny bokontsika amin'ny Salamo faharoa amby telopolo. Fa mialohany hamakitsika ny tenin'Andriamanitra dia ndao vavaka. Manasona hoe hitsangana raha sitraka. Vavaka tsika. Andriamanitra iray tsara indrindra masina sady mandrakizay. Le rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay tompony amin'ity fotoana mahafinaritra izay mbola omena ho anay ity indray. Asehonao fa tsy hoe honohono na tantara na anganongano izany hoe Andriamanitra mamindra fo izany. Fa androany dia tanteraka izany. Satria izahay mbola eto Andriamanitra. Mbola eto izay satria manana Andriamanitra feno fitiavana, mpamindra fo, miantra. Tsy mijery anay ny amin'ny lasanay. Misaotra tompony amin'ny fitiavana ngeza be izay ataonao eo amin'ny fiainam-panomponay, eo amin'ny fiainan-tokantranonay, eo amin'ny fiainanay sy ny asanay, ny fianarana sy rehetra ataonay Andriamanitra, dia mahatsapy izahay fa tena hoe tiana. Amin'ny anaranao Jesosy, eto anatrehanao ihany koa Andriamanitra tsara indrindra masina mandrakizay. Misaotra anao izahay ny amin'ny herinandro izay menao anay rehetra, ny amin'ny fiatrehana tsy takatry ny saina, ny amin'ny fitantanana, ny amin'ny famangina, ny amin'ny fitahiana, ny amin'ny fipitsiana amin'ny tontolo ara-panahiny tsiraray avy, ny amin'ny fanambarana izay nataonao teo amin'ny fiainanay, ny amin'ny fampianarana zavatra be dia be izay tsy hainay Andriamanitra iny izahay. Marina mihitsy ny teninao Jesosy hoe raha vao misaraka aminao izahay dia tsy mahay manao na inona na inona. Tonga eto izay Jesosy tsy haneho anao ny zavatra afaka vitanay mba hampitodika anao.